Lano filohan'ny anteny mera-pirenena Andriamatoa Jean-Max Rakotomamonjy tamin'ny isam-bato 170 tamin'ny 270 ny fidy androany. Araka izany, tsy nandray anjara tamin'ity fifidianana ny filohan'ny anteny mera-pirenena ity ireo solombavambahoaka avy amin'ny vondrona mapara. Tamin'ny 12 ora izy ireo no nandao ny lapantsiba zaza. Vahiny Andry Rarson ao anatin'izany ampandarina question d'actu ny filohan'ny zokiolona mpanao gazety Tahitsy Gilbert iresaka mikasika ny fahalalana ny asa fanaovan-gazety eto amintsika, ankalazaina an'io ny andro iraisam-pirenena amin'ny asa fanaovan-gazety. Trangam-piarahamonina, ray mpianakaviana iray no namono ainy vokatry ny aitrano teny amin'ny fokotany Ambanivato Soamanandrariny. Tsy nisy nafantarana azy intsony ilay ray mpianakaviana maiky ilany afo. Trano enina hafa ihany koa no nirehitra androany maraina tokony tamin'ny 7 ora teo teto 67 hektara. Ankafaliana ndray tompokilasy tompoko vavy no hiarabananao amin'ity takariva ny asabotsy ity. Miaraba tompokilahy makasitraka tompoko vavy no manasanao mpanajana anaraka izao fampalalama-baovao izao hatramin'ny farany. Pejy ny politika avy hatrany lany filohan'ny anteny mera-pirenena vaovao tamin'ny isam-bato 110 amin'ny 110 i Rakotomamonjy Jean-Max solombavambahoaka natolotry ny antoko leader Fanilo lany tany andapany tenany nandritra ny fivoriana natrehan'ny rehetra izay notarihan'ny zokiolona sy ny zandry olona indrindra teo anivon'izany anteny mera izany no nanaovana io fifidianana io rehefa tsy nanaiky ny fanemborana ny fivoriana tsy ara-potoana izay noferan'ny birao maharitra ho amin'ny alatsinainy ho avy izao ireo solombavambahoaka maro anisa tonga teny tsy mazaza fanampanazavana makasika izay. Ny ordonnance ange iny ivorontsika zao amin'ny session ordinaire dia afaka mandinika ny lalàna araka zany ny solombavambahoaka dia eo zany ny anjinihina hoe ahoana ny mikasika nyity andiny ity ahoana ny mikasika nyity andiny ity iarahana mandinika azy adiny fa miainga avy ato ny fanaovana ny lalàna. Ka io miankina amin'ny fahavononany tsirairay zahay ato amin'ny PNP moa raha araka ny fahitanareo azy teo dia mivelatra ary misokatra araka ny kabarin'ny filoha Hera John Armampianina président de la République dia ny zanaky ny firenena rehetra tsisy anaovana zanaky ikala hafa. Araka ny loharanom-baovao izay tafaresaka taminay dia miandry ny toromarika avy eny amin'ny fiadidinan'ny Repoblika kosa ny fifidianana ireo filovilefitra eo anivon'ity androm-panjakana mpanao lalàna ity. Anahoana araka izany ny hoendrika ity birao maharitra ity itoeram-pitso amin'ny 3 ora tolakandro kosa ny fivoriana tsy ara-potoana fahatelona eny anivon'izany anteny mera-pirenena izany raha ny vaovao voaray hatrany. Fa mbola makasika izay raharaha eny Tsimbazaza izay hatrany dia tsy manaiky iny fifidianana no tanterahana androany teny amin'ny anteny mera-pirenena Tsimbazaza iny ny vondrona mapara maro ny tsy fanaran-dalàna manodidina izany araka ny fijerin'izy ireo noho izany mbola ara-dalàna hatramin'izao fotoana izao azy ireo ny fijoroan'ny birao maharitra raha antsika ny fanadidina miaraka amin'ny Ilta Sinjo. Ny ara-dalàna izay no nambaran'ny Christine Razanamahasoa fa mibaiko ny mpikambana eo amin'ny mapara indrindra ireo mpikambana eo anivon'ny birao maharitra ny anteny mera-pirenena. Araka ny famakiana izy ireo izay voalazan'ny fitsipika anatin'ny anteny mera-pirenena tsy miatraka amin'ireo mpikambany birao maharitra teo aloha ny fanovana nentina izay fitsipika anatin'izay. Fa ilay lalàna article 12 lalàna mahakasika ny fifidianana eo anivon'ny anteny mera-pirenena izay atao nanena tamin'io règlement intérieur io ka tsy manana effet rétroactif tsy manana tsy tokony hiatraika amin'ny fifidianana teo taloha efa vita io. Isokatra amin'ny herinandro ambony io ny fivoriana ara-potoanan'ny anteny mera-pirenena. Tsy mihevitra ny ibodo ny fitarihan'ny fifidianana io anefa ny avy amin'ny vondrona mapara raha ny fanambarana nataon'izy ireo io arivo io. Tsy homenatra ve tompoko ny député hiady io hipetraka amin'ity persoara eto ity hafanaovana ny amboletra fa ny manana ny ara-dalàna ny zavatra marina sy ny tombona hita ny rehetra ohatranay izao zany zahay mijoro mandrakariva amin'izay mahara-dalànana izay fa izahay kosa tsy hanakorotana hoe hisy fanakorotana fa reo ny fanakorotana anay. Hita teny amin'ny anteny mera-pirenena androany ny mpikambana sasany teo anivon'ny mapara ny lazy Christine Razanamahasoa
fa miandry ireny solombavam-bahoaka nivadika palitao ireny ny fanalana azy ireo amin'ny toerany araka ny lalàna velona sy ny voalaza ny lalàna mifeny antoko. Fa mbola makasika izay raharaha eny Tsimbazaza izay hatrany dia nisokatra io maraina io ny fivoriana tsy ara-potoana fahatelo ny antenimieram-pirenena eny Tsimbazaza tamin'ity taona ity ifidianana ny filohany sy ny mpikambana vaovao amin'ity androm-panjakana ity araka ny tanapaky ny filan-kevitry ny minisitra izay nitanterahina omaly. Fivoriana izay voafetra ny lalàna tsy oatra ny 12 andro na dia anomboka amin'ny talata fa enina ny volana meo avy izao kosa aza ny fivoriana ara-potoana izay antenimieram-pirenena izay. Andry Rason no mitatitra ny vaovao. Tsy ilaozana tsy fidovian-kevitra ny eny Tsimbazaza. Orairay no niandrasana ny filoha sy mpikambana ankehitriny ao anivon'ny Bromaritra nokatra ity fivoriana tsy ara-potoana ity. Tao aorian'ny famakian'ireo didy Mandalana mirakitra ny fiantson'ilay fivoriana tsy ara-potoana sy ny lahadinika dia nanambara ny filohan'ny antenimera Kristina Razanamasoa fa mila dinihin'ny komite ad hoc aloha ny hamerenana ny ratana ny 12 andalana fahatelo sy ny 17 andalana fahasivy izay nangatahan'ny fitsarana avo araky ny fanapahan-kevitra larana fafito ACC 3D tamin'ny omaly. Nivory avy hatrany ny komite ad hoc tao aorian'io ka tinapaky ireo mpikambana misy 5 ny famerenana ny fanoratana ireo andininy ireo. Anandray zany tsika le commission ad hoc ivory vetivety atonga ny itya règlement intérieur antsika tya ho fenona araky ny remarque nataon'ny ACC mikasika na zavatra raina roa izy zay. Omission matérielle tsy tafiditra tato le izy zany. Omission matérielle tsy tafiditra tato ka dia angatahana zany ho atao ara-dalàna zany na régularisena. Izy kio ne zao ina moa zany par principe zany rehefa zavatra tapahan'ny ACC tsy edintsika intsony fa le zavatra tsy sovantsika intsony. Omission matérielle no ananovantsika tondran'izay ihany. Zay zany. Vita ny asan'ny commission ad hoc. Phrase le plus âgé tsy voakasika an'ity. Tsy nakasitrandreo solombavahoaka avy amin'ny PMP ny filazana tamin'ny tableau nataon'ny Bromaritra fa tohizana amin'ny alatsinainy amin'ny folora maraina ho avy izao ny fivoriana azo nrehetratrehana ka notohizany tolakandro tamin'ireo ora ny tatitra nataon'ireo avy amin'ny komite ad hoc ary tamin'ireo ora sasany ny fivoriana azo nrehetra natrehana. Nandao ny lapan'ny Tsimbazaza ireo solombavamboaka avy amin'ny Mapara tamin'ny 12 atoandro. Mihevitra izy ireo fa tsy mahakasika ny filoha sy ny Bromaritra amin'izao fotoana iny fitsipika anatin'ny vaovao iny ka tsy hanolotra kandida amin'izay fifidianana mety ataon'ny solombavamboaka namana izy ireo. Aminay manokana amin'ny Mapara tsy amena zao zavatra zao nefa noho ny fanajana ny lalàna ihany satria nampanatsona izahay amin'izao extraordinaire zao na dia tsy rariny azy dia tonga zay manatrika an'izay extraordinaire zay. Hanolotra kandida avy ianareo? Magagana ny fanontaniana hoe hanolotra kandida zay ne lany zay lany tsy hitako ny tokony hanoloranay kandida satria nouveaux organes tokony hamaky tsara zay taratasy ny article navoaka ny décret navoaka ny ACC nouveaux organes ozy nofidina ka zahay efa organe efa fa tsy nouveaux organes. Etsankilany maika ary tena tafiditra amin'ny amiana amin'ny fanatanterahana fifidianana filoha sy ny Bromaritra araky ny PMP izay antom-pitian'izao fivoriana tsy ara-potoana ny antsony filan-kevitry ny minisitra omaly izao. Efa topotra amin'ny fahinana mi anaovana ny fivoriana ara-potoana voalohany ka miendrika ny anana filoha tsy Bromaritra vaovao araka ilay fitsipika mifehy anatiny na azo fankataovana avy amin'ny fitsarana avy mandralam-panondrenana ny antenimera hiatrika ny gouvernemanta. Tafiditra tokoa anatin'ny amiana le izy satria rahantsika malala fa amin'ny talata nge ny session ordinaire tsy maintsy vita alohan'ny talata ary tsy maintsy voapetraka alohan'ny talata lay Bromaritra vaovao mba hahafahan'izy ireo nitarika n'izay session ordinaire zay amin'ny talata. Any hoe raha ilaina ny mivory rapitso raha mbola tsy vita androany ny fifidianana dia tohizana rapitso izy dia tohizana alatsinainy fa tsy maintsy vita alohan'ny talata. Noho ny tsy nateny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ny filohan'ny antenimieram-pirenena tolakandro io dia ny zokiolona sy ny zandrolona indrindra amin'ireo solombavamboaka no nitarika amin'ny fivoriana natrehany rehetra. Solombavamboaka avy amin'ny Mapara efatra sisa no niatrika ity fivoriana ity ny tolakandro teo.
Izay no mahakasika ny pejin'ny politika fa tsy mbola misy ny lalàna mifehy ny asa fanaovana gazety amin'ny alalan'ny tranokala amin'izao fotoana izao. Vokany miaopefy ny fahalalàna ananan'izy ireo. Tranga izay manaparitaka ny vaovao tsy marina, ny famolavolana ireo andian-dalàna momba ny asa fanaovana gazety amin'ny alalan'ny tranokala no tokony imasona. Fa ankoatr'izay tokony hojerena ihany koa ny fananganana ny olafitry ny mpanao gazety isan'ny nanamariana ny etsika andro raisam-pirenena ho an'ny fahalalan'ny asa fanao gazety izay no mariana androany moa ny lohabaran-dasy izay no tanterana tetsy amin'ny centre de presse Antsakaviro. Arahantsika ny fanadidina miaraka amin'ny sitraka Rovinarson. Miandry ny fankatoavana avy amin'ny mpanao gazety ny lalàna mifeny serasera vao afaka tolotra eny amin'ny anteny mera-pirenena. Misy ny fanavozana tokony atao amin'ilay volavolan-dalàna natao tamin'ny taona 2024 mba hifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny. Fa ny zavatra anisan'ny tena ngeza be goavana dia tokony ho hatsaraina aingakaingana mihitsy satria efa taraiky mihitsy sika Madagasikara dia ilay ataoko hoe miainga avy any amin'ilay NTIC na nouvelle technologie de l'information de la communication dia ankehitriny zao fa maromaro mihitsy ilay ataoko hoe journal online fa gazety mivoaka amin'ny internet dia izay zavatra izay no tokony imasona mihitsy hoe ekena ny mpanao gazety ao anatin'ny hoe ekeny lalàna zany acceptena mihitsy zany au niveau amin'ny fanjakana sy au niveau amin'ny samy mpanao gazety ohatra le hoe mpanao gazety matianina koa ireo mpanao gazety amin'ny online ireo. Momba ny olafitry ny mpanao gazety kosa indray, miainga avy amin'ireo mpanao gazety ny fananganana izany fa tsy vaindondra raha ny ministera raha nambara ny ministry ny fifandraisana androany. Za rehefa maheno association des journalistes de faits divers Ray Masivaly voatsangana, association des journalistes sportifs Ray Masivaly voatsangana, association des chroniqueurs tsaiky politique Ray Masivaly mitsangana. Iza zany ny tokony anangana an'ilay ordre des journalistes. Hoatsoina zany ireo efa mitsanganareo firisan-daton'ny journaliste eto Madagasikara miao anatin'ireo ka raha reo no maro anisa dia omena ndraiky ireo zany association efa mitsanganareo manangana an'ilay raisamben'ireo. Fa raha ohatra kosa vitsy an'izy ireo dia tsy maintsy noina ihany le maro anisa hoe naninona moa tsy hatsangana izy io. Atreto manana ny anjara toerany eo amin'ny fanatsarana ny asa fanaovan-gazety ny centre de presse malagasy. Ny tanjona dia ho antsika mpanao gazety mihitsy mba hanana sehatra ahafahana iasana zany dia mba hanana toerana ihany koa raha hoe mila vaovao aka documentation ijery vaovao amin'ny internet efa misy zay efa misy koa ny toerana zany ahafahana manao échange manaovana conférence de presse fa ny tena tanjona voalohany zany mba ho professionnel daholo ny mpanao gazety malagasy. Isan'ny etsika nanamariana ny andro iraisam-pirenena ny fahalalàny asa fanaovan-gazety ny lohabaran-dasy izay niarahana tamin'ny ministry ny fifandraisana. Fotoana iray izay nahafahany ireo mpanao gazety nizara ny olana sedran'izy ireo sy ny fanatsarana tokony atao eo amin'ny fanatanterahana ny asany. Asika izay tontolo ny asa fanaovan-gazety izay hatrany dia fizarana traikefa tamin'ireo mpianatra tao amin'ny sekoly ambony momba ny hita sy ny serasera tetsy Amparibe no nanamarian'ireo mpanao gazety zokiolona iny andro ny fahalalàny asa fanaovan-gazety iny. Tsy misy ny fanaperana amin'ity asa ity, mivoatra isan'andro kosa manaraka ny toetrandro sy ny teknôlôjia ny finiavana miaro fahafoizan-tena anatanteraka ny asa andro manalina ary ny fitondran-tena mendrika no fototry ny fahalalàny mpanao gazety. Io no foto-kevin-dehibe no zarain'ireo zokiolona nandritra ity fankalazana androany ity. Arahantsika ny fanadidina. Manintona sy mahaliana ny tanora ankehitriny ny asa fanaovan-gazety. Ankazary mihamaro isan-taona ny sekoly manofanao mpanao gazety. Ny fampahalalam-baovao dia voarakitra ao anatin'izao fototra fanambaran'ny zon'olombelona na rafitry ny firenena mikambana. Midika izao fa saropadiny manana anjara lehibe eo anivon'ny fiarahamonina hampirindra azy ny fanaovan-gazety. Manoloan'izany maneho ny heviny amin'ny antony safidy ny anatra ny asa fanaovan-gazety reto mpianatra ireto. Ataoko hoe ny sehatry ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara mbola tsy tena mbola sahirana dia mba te hitondra ny anjara biriky koa anatin'izany asa fanaovan-gazety izany hoe za nisan'ny hoe olona mianatra an'izany fanaovan-gazety izany dia mba te hitondra izay anjara biriky izay anatin'ny fanaovan-gazety eto Madagasikara. Inona ilay anjara biriky tiana hoentina?
ohatra hoe fanoratana article mbola hitantsika hoe mbola misy tsy tomombana dia izay moa mianatra an'izany dia hoe mba hampiatra le fahalalana moa zany indrindrandrindra hoe izay nianarana mba satria ny akabeazan'ny mpanao gazety eto Madagasikara betsaka ny olona tsy nianatra dia mety ataoko hoe fahy anankiray izay tsy mahatomombana ny asa fanaovana gazety mba hoe olona mianatra mba manao an'izany asa fanaovana gazety izany ihany koa. Mahasarika anao an'ilay asa fanaovana gazety aloha ny voalohany indrindra za tia mifanerasera amin'ny olona rehetra dia te hiresaka amin'ny olona rehetra dia za te hanao présentatrice amin'ny télévision sy ny mamorona émission ireny. Rehefa tafita sy ampianarana mpianatra ny 100 ny zavatra nampianarina azy dia efa azo-ambara ho afaka miditra amin'ny sehatry ny asa avy hatrany izy ireo. Misy toetra manokana nefa ankoatra ny fampianarana amin'ny azy ireo tokony hananany tsiraray ampitoetra azo marina ho tena mpanao gazety fa tsy sisihana fotsiny ty asa ity. Io zany voalohany indrindra ny tsy maintsy alalany hoe ahoana moa zany hoe manao gazety zany, ahoana zay manao gazety zay. Dia rehefa avy eo hoe nianatra izy tena namakafaka mihitsy izy nandalina mafy mihitsy izy ka tsy manao atandrevaka fa tena lofo mamatatra ary mampiatra ny nampianarina azy. Ka io le nampianarina azy io tsy hoe tapitra hoainy daholo akory izay lafiny anankiray zay be dia be ny nampianarina azy fa ataoko hoe ny ray tsy hoe ny ray am-pazatony fa atao hoe ny ray am-pafolony amin'ny rehetrarehetrarehetrarehetra nampianarina azy no tena hainy ka ny fampiasany an'izay le ray am-pafolony izay monjy ny ampiasany an'izay tanteraka mihitsy eo amin'ny asa ataony zay no zava-dehibe zay ka mahafantatra izy zany hoe manao zany fiainan'ny olona mpanao gazety zany, manao ahoana ny fihetsika amatoetra an'izany olona mpanao gazety zany, zay zava-dehibe zay fa tsy alefalefa fotsiny amin'izao izy ity hoe matetika matsy zahako manokana mandre ny resaky ny olona fantatry ny olona ny tena dia miresaky ny mpanao gazety sala zao mpanao gazety toy za hoe avao tsara ny hoe tena mpanao gazety sy ilay mpanao gazety ny sisitra fotsiny. Ny fahafahan'ny asa fanaovan-gazety ny fototra ahafahan'ny mpanao gazety manolotra vaovao maro loko sy karazana ny olom-pirenena isiny mangarahara sy fitantanana madio ny raha-pitondrana amin'ny ankapobeny amin'ny toerana misy azy. Mila fahamendrihana avy amin'ny mpanao gazety tsirairay nefa izany fahafahana ananan'izany hitondra voka-tsoa amin'ny mpiara-belona aminy. Horesahana aminao misimisy kokoa moa ny makasika izay fahalalany asa fanaovan-gazety izay ao anatin'ny fandaharana question d'actu iarahana amin'ny filohan'ny mpanao gazety Zokul Andriamatoa Taitsy Gilbert rehefa avy eo azafady fa anohizantsika ny fampahalalam-baovao kosa ireo maresaka sosialy fizarana traikefa ny fanabeazana sy ny fiahina ara-tsosialy amin'ny indriny vaovao no lahara-pahamehana amin'ny asa ho tanterahan'ny fidy ao anatin'ny fandarana asa Pursaps izay ovatsiny ny banky iraisam-pirenena vola mitentina 500 tapitrisa $. Mizara roa ny fanatanterahana io fandarana asa io ka ny sokajy faharoa no sahan'ny fidy manomboka ny tapoky ny volana aprily ho avy izao ka ifarana ny 2020 ny volana febroary 2020 sy 2022. Arahantsika ny fanadidina. Mbola mitohy hatrany ny fiarah-miasan'ny fidy sy ny banky iraisam-pirenena. Hatreto vola mitentina $700 tapitrisa no efa novatsian'ny banky iraisam-pirenena ity ratsa mangaika amin'ny primatura ity hatramin'ny taona 2017. Ao anatin'ny fanatanterahana ny fandaharana asa fahafito izy amin'izao fotoana izao ka ny asa tana maro no nahafantarana azy hatr'izay. Mbola mitohy izany ankehitriny saingy miampivina vaovao anatin'ny fiahina ara-tsosialy. Ny fanabeazana no atao lahara-pahamehana amin'izany. Ato anatin'ny ray volana manaraka eto zay dia ny fidy dia hiditra amin'ny atao hoe transfert conditionnel ho fanohanana andreo le voalaza teo ny ankizy mba tsy tsoka andaharana na mba afaka hanohy ny fianarany hatrany amin'izay mba tratran'ireo olona atao hoe fadiranovana le extrême pauvre zany no ty fan'izay zavatra zay. Ahoana ny fandehany? Ny fandehany
dia hisy lelavola fotsiny zao homena an'le ray aman-dren'le ankizy sahirana zay hofaritana miaraka amin'ny mpiaramonina eo an-tanàna moa fantatry ny olona neny atao hoe zaza tsy misakafo etc. dia avy eo hoarahana méthode somary scientifique koa atao hoe PMT mety efa herinareo ihany mba hanamarinana na tsy hisy niosoka amin'ny famantarana an'ireny ankizy tianao anaty fahasairana an'ireny. Fa matsimbola mitetina roambiroapolo faingo valo tapitrisa dolara ao anatin'ny porsapsa no tantanan'ny FID hanatanterahana izany ka mitsinjara tahaka izao. 3 faingo 4 tapitrisa dolara hanoizana ny cash for works na ny asa takalo vola. Ny iray faingo 4 tapitrisa dolara natokana ho an'ny conditional transfer na ny famatsimbola misy fepetra ary ny 2 faingo 4 tapitrisa dolara ho an'ny cash for tree na ny vola takalo fambolekazo. Politika panjakana efa nahitana tombontsoa tany amin'ireo firenena maro tany ivelany toa ny Brésil ity karazana fehina ara-tsosialy ity. Tanjona ny amingorana ny fahantrana amin'ny alalan'ny fampidirana ireo anatin'izany ao anatin'ny seha-piarena mamokatra ahafahany mizaka tena. Manerana ny nosy ity fehina ara-tsosialy vaovao ity izay hita trahatrany ambanivohitra misy ireo tena sahirana. Sika mbo efa manana ny atao hoe carte de la pauvreté efa fantatra daholo ihany ny reo région avec les taux de pauvreté. Malheureusement tsy mbola tena fantatra izy ireo au niveau commune fa au niveau amin'ny région dia efa fantatra hoe aiza no faritra tokony andohan'ny asa ary io programme 40 millions efa pernu dia efa ao anatin'ireny zone ireny. Ny alaroby ho avy izao isy ny lahadinika momba ny fanatanterahana io fehina mpiarabelona io eto amintsika. Apetraka mandritra izay ny politika panjakana momba ity fiahina ity. Manampahaizana avy any Azia, Amerika, Brésil, Colombie sy ny firenena afrikana no izara ny traikefa efa nanana ny mandritra izany. Eo amin'ny pejiny trangam-piarahamonina kosa indray dia raim-pianakaviana iray no namony ainy vokatry ny aitrano teny amin'ny fokontany Ambanivato Soamanandrary Nomaly. Manana aretina ity raim-pianakaviana ity raha nambarany vadiny ary nanitena tao an-trano. Avy amin'ny labozia no nitarika ny firetan'ny afo raha ny fanazavana azy teny atoerana. Aratsika ny fanadadiana miaraka amin'ny sitraka Rovony Arson. Tsy nisy nahafantarana azy intsony ilay raim-pianakaviana makilan'ny afo teny amin'ny fokontany Ambanivato Soamanandrariny. Tao amin'ny 7-15 taona izy namony an'izao ary mananjanaka 4. Omaly alina tokony tamin'ny 7 ora no nanomboka nirehatra ny trano fonenany. Izy rery no tao an-tranony tamin'ny fotoana ny trangan'ny loza. Tsy nisy avitra intsony ireo entana tao an-trano vokatry ny filelalelan'ny afo. Avy amin'ny labozia nampiasaina tao an-trano no nitarika ity loza ity raha nambarany ny vadiny. Manana aretina izy dia nietsika le aretina zany le crisiny dia nandeha niantsolona izay dia nidiny le trano dia niverina izay avy aty ambony aty zany dia nirehefa nirehitra be le afo dia mivoaina le trano fa tsy anona intsony dia izay. Ireo mpiarahamonina no namony ny afo sy namoaka ny razana tao an-trano. Teo amin'ny 12 ora alina teo no tonga teny atoerana ny mpitandro ny filaminana nanao fanadihadiana momba ny tsirairay ity. Niteraka resabe teo amin'ny mponina teny amin'ny manodidina ity tranga iray ity. Araka ny fahalalahana azy zany dia niady mivady izy mivady dia nijeha leranga tamin'ny hazo be ilay vady aman-janany dia nitroa avy eo nidiny ilay trano dia izay nampatonga anazy nirehitra tao satria nitsiron zareo petrol fa tsy misy aretina izany izy. Ny kiririka no nanaitra ireo mponina teny amin'ny manodidina Omaly alina voafemeloa ny afo ary tsy nitatra teo amin'ny trano ny fanila taminy. Raha ny antotanisa avy amin'ny mpamonjy voina, antsoroa no voarain'izy ireo androany, ny iray nitranga teny Andraisoro ary ny iray kosa teny 67 hektara. Mbola makasika izay trangam-piarahamonina izay an-trano dia trano 4 no niaran-drehitra androany maraina tokony tamin'ny 7 ora teo tetsy 67 hektara. Trano azo ary avy amin'ny fampiretana afo fandrahoana no natonga ny afo raha ny fanazavana tena toerana. Efa mateti-pitranga ity 67 hektara ny trano mahitaka izao noho ny fotodrafitrasa tsy manaraka ny fenitra. Tsy nisy ny ainana fohy ary tsy nisy ny maty saingy mbola tsy fantatra amin'izao fotoana izao ny vidin'ny entana maita ao anatin'izany trano izany. Voafeny
ny mpamonjy tao anatin'ny 30 minitra teo eo ny afona dia nitaintaina sy ny korontana azy ny manodidiny amin'ny mety isin'ny olona taraiky eo amin'ireo trano ireo. Efa isan'andro no manentana amin'ny fiarovany tena ny tompona andraikitra eo anivon'ny fokontany amin'ireto trano hazo ireto. Izay no mahakasika ny pejin'ny trangam-piarahamonina fa hiditra avy hatrany eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena kosa isika nanatanteraka fanentanana tany amin'ny faritra Arivonimamo izay isany hanatanterahana ny dingana manokana amin'ny Rally Total 2014 ny club FMM Sam sy ny orinasa Total ny alarobia teo ho fampafantarana ny mponina any an-toerana mahakasika indrindra ny amin'ny fepetra tokony arahana isorohana ny loza mandritra ny fifaninanana azakazaka fiarakodia izay hiatomboka ny faha 12 ny volana meo avy izao. Miaratsoa no mitatitra ny vaovao. Lalana maro eny amin'ny faritra Arivonimamo izay mbola tsy nahatanterahana fifaninanana familiana fiarakodia no velomin'ny orinasa Total sy ny FMM Sam indray amin'ity taona ity amin'ny alalan'ilay faninanana Rally Total andiany fahavalo sady dingana voalohany fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara ny faha 19 faha 17 sy faha 18 ny volana meo avy izao. Nahatanteraka fanentanana izy ireo araka izany no fampahafantarana ireo fepetra tokony arahina isorohana loza mety hitranga mandritra ny fifaninanana. Commune dimy tany Arivonimamo no nitsidihan'ny ekipan'ny Total sy ny club FMM Sam tamin'izany ny alarobia teo. Raha ny tanjon'ny club FMM Sam sy ny Total Madagasikara amin'ilay sensibilisation zany dia satria lalana vaovao le ho alehan'ilay rally dia tsy maintsy ampiakarina volenta ilay sécurisation na lalana dia midina ifotony ohatran'izao zany ny Total sy ny FMM Sam manao an'ilay izy ary fa tena hita hoe mandray tsara daholo ny olona rehetrarehetra ty. Toromarika zany misy karazany maromaro fa exemple fotsiny hoe exemple tena simple hoe rehefa ohatrany hoe misy virage à droite ohatra dia tsy azo piatrahana eny amin'ny à gauche le lalana satria misy risque anao tout droit reo mpanao rally ireo dia mety hanitsaka andona olona. Zay zany tena hoe point important indrindra hoe virage à gauche tsy mahazo mipetraka amin'ny sisiny à droite ny olona. Fanentanana fahobe no natao ho an'ny commune telo tamin'ireo dia ny commune Ambohitradimy, Ambatomanga sy Morarano. Ny famen'ny fanentanana ary saika afa-po tamin'izany ny mponina ary resy lahatra amin'ny mazava-dehibe ny fidinan'ny mpikarakara ifotony tahak'izao. Ny fanentanana ohatra izao aloha dia ilaina amin'ilay vahoaka satria moa ny olo maro ihany ary izy rally izay dia fa samy mahafantatra moa ny hoe rally za fa mahafantatra vahoaka ihany atao hoe rally za fa course automobile mandeha. Ny ambon'ireo commune telo ireo kosa toy ny Ambatomasina sy Atombolo dia fitsidiana isam-baravarana narahina fizarana taratasy mirakitra toromarika tokony arahina mandritra ny fandalovan'ny rally eo amin'ny faritra no natao mba ho fanakekezana akaiky ny mponina. Ny tsy fahafantarany zavatra tokoa mantsy no mety hitera-doza ka zava-dehibe ny fisian'ny fanentanana tahak'izao ary fitaratra ho an'ny mpikarakara hetsika. Tsy ahivina trano fa ho sarotra kokoa noho ny teo aloha ny fifaninanana amin'ity taona ity ary na ny alaviran-dalana aza dia efa manamarina izany satria 530 sy 400 faingo 80 kilometatra no miandry ny mpifaninana amin'izany. Araka ny efa nampahafantarana anao moa dia manambahiny André Rarson ao anatin'ny zanam-pandaharana question d'actu tsy izy izany fa ny filohan'ny mpanao gazety Zokiolona eto Madagasikara Andriamatoa Taitsy Gilbert izay resaka misimisy kokoa mahakasika ny fahalalan'ny asa fanaova gazety eto Madagasikara raha tsika avy hatrany ary izay zanam-pandaharana izay. Ankasitrahana hatrany ianao manaraka ny télévision Cool TV tafiditra indrindra ao anatin'ny zanam-pandaharana question d'actu itsika amin'ity sabotsy fa 3 volana be taona 2024 ity manambahiny ny fandaharana question d'actu zay Zokiolona ary lehibe an'izany Zokiolona mpanao gazety zany na club de journaliste doyen makatsitraka anao Andriamatoa Taitsy Gilbert nanaiky an'izao fanasana ndeto amin'ny Cool TV izao. Miarahaba ny mpijery sy mpandala ny télévision Cool eto Madagasikara.
ny andro anio a dia andro fankalazana zay hoe andro natokana ho amin'ny fahalalan'ny mpanao gazety izay manana ambara ve andry amin'ny totaitsilibera mikasika an'izay hoe fahalalahany asa fanaovan-gazety izay raha ny eto Madagasikara. Ny ambara betsaka fa ny olazainy angamba vitsy ihany. Ny fanontaniana tokony hipetraka hoe tena malalaka ve ny asa fanaovan-gazety na ny mpanao gazety manatosan'ny asany sa tsy malalaka. Zay ny petrahan'ny fanontaniana. Ny antony dia anankiray. Efa imbetsaka ny sampan'asa anankiray ao amin'ny ONU dia ny UNESCO mametraka foana lohahevitra amin'ny fankalazana an'ity resaka fahatelo ny volana May ity manerana ny zao tontolo zao sy amin'ny sehatr'asa zay fantany fa ao anatin'ny serasera na ny asa fanaovan-gazety. Tsika eto Madagasikara tokony hametraka hoe voahaja sy voaraka tsara ve lohahevitra nameny UNESCO io. Za miteny hoe eny angamba raha eo amin'ny fikabarina ataon'ny olona tsirairay zay mankalaza azy. Za manao hoe tsia satria raha ny eto Madagasikara sarotra be ny ilazana hoe malalaka ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Fa io dia ohatra mivaravarana anankiray mivoa mitsingilaila dia miorirana ianao miditra ao fa tsy mijoro amin'ny maha-olombelona anao. Miafiafy ianao zany ao anatin'ny fahalalanao satria ianao mieritreritra hoe misy kanoto be miandry anao eo. Za tsy ady mifanjakana ao anatin'izay. Na io avy amintsika mpanao gazety fa ny tena fahatongavan'io dia avy mitondra fanjakana. Fa raha apetrako amin'ny mpanao gazety ato amin'ny Kolo TV fotsiny ny fanontaniana hoe tena malalaka ve ianareo mitrandraka loharanom-baovao anankiray amina ministera anankiray misy ao anatin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia ho valiko ihany hoe tsia. Inona ny antony mahatonga an'izay? Ny antony dia satria za tsy hanao hoe be dia be mpanao ratsy ao anatin'ireny fitondram-panjakana ireny za tsy eritreritra an'izay. Fa izao kosa itsika mbola tsy eken'ny olona ho ao anatin'izany hery fahaefatra zany. Atrery zareo mieritreritra hoe mety tsy mirahina antsika. Na tsy zany na tsy zany dia izao. Ireny olo ireny manontany avy aiza ianareo? Zahay tompoko avy amin'ny Kolo TV. Aniza moa le Kolo TV. Any zany fahavoaza amin'ny mpanao gazety amin'izao fotoana izao. Manana anarana lay iainao manjery zay hitrandrahana vaovao. Na ny gazety an-tsoratra io na ny radio misy an'izay. Eo zany fahavoazany ny eto Madagasikara. Le lalàna ve mahatonga an'izay hoe efa lany andro ve le lalàna sa inona no antony hoe mahatonga an'izay trangan-javatra zay? Ny lalàna taloha dia anankiray ihany. Ho an'ny gazety an-tsoratra ny lalàna napetraka tamin'izay fotoana izay dia ampahany kely ho an'ny radio sy télévision am-panjakana. Fa niova kely izy na zay raha tamin'ny deuxième république tamin'ny république faharoa tamin'ny taona na amin'ny enina amby fitopolo sy sivanjato sy arivo zay nitenena ny amiral Didier Ratsiraka hoe malalaka ny famoahakevitra ao amin'ny gazety. Dia ny mpanao gazety na hoe malalaka fotsiny ara-teny le izy fa ny aty ambany misy manapaka ihany hoe mbola tsy fahalalanareo fa fahalalànay mpitondra fanjakana. Tamin'izany fotoana zany nisy mihitsy ny censure. Talohan'io nisy ny censure. Fa tamin'ity indray nisy censure sivanankolaka. Zay zany le izy. Ka itsika raha ilaza hoe fahalalàna ny fahalalàna dia ohatrany hoe akondro mahia misy masaka. Sary dazaina amin'ny kavana.
tsy mahazo mirehirehina hoe ty akondro ty masaka nefa io akondro mahia tsy azo zaraina amikavana io fa dia afenina hiany ohatran'izay ny fahalalao mpanao gazety eto Madagasikara. Mikasika an'izay mihitsy le hoe efa fantatra fa efa taona maro zay lasa nisy an'ilay hoe volavolan-dalàna ary roso amin'izay code sur la communication izay zay niainga tao amin'ny Astoria aiza zao io amin'izao fotoana izao eo zao ny anteny miram-pirenena efa mipetraka amin'ny toerany ary efa fantatritsika moa zany fa dia hoe nahazo filoha vaovao izy araky ny fitsipika mifehy anatin'izy vaovao dia Andriamatoa Jean-Marc Sarakotomamonjy ahoana ny fomba ametrahana zay volavolan-dalàna zay ampanaraka ny toetrandro ary amin'ny zao fotoana izao. Zaho tsy hiditrano na filoha vaovao na filoha tonta anankiray hiany no tiako apetraka ao anatin'ilay izy. Ny code de la communication tsy miainga amina ministère fa miainga amin'ny mpanao gazety zay miaina azy ka mahalala tsara ity mifanentana aminay. Ka io code de la communication zay mivolavolaina ao anatina télé anankiray no hitadiavana olona mahay lalàna andrafitra azy ho lalàna hoentina any amin'ny assemblée. Tsy ny ministère mihitsy manao an'io. Zay tena izay le izy fa tsy misy hoe code de la communication arafitry ministère fotsiny satria izy avaratra manana fahefana hanao an'izany dia alatsaka fotsiny le izy. Dia alatsaka fotsiny le izy. Fa na ny zanakao ary tsy tia paty salone nefa io no haninao no amenao azy tsy hihinana izy hamety paty hafa ny tadiaviny. Ka ny mpanao gazety tsy hihinanam-bolony am'izay code ho amenao azy. Inona ny fomba ahafahana miady amin'izay trangan-javatra zay satria na ny ordre de journaliste zany ankehitriny dia efa lany andro lay birao e. Tsy nisy intsony le fifidianana. Efa ela tamin'ny 24 mai na 4 mai non 27 mai 2007 24 mai 2007 no efa tsy manan-kery intsony ny birao lavitra. Fa noho ny raha politika zay nitaraziko teto Madagasikara dia mbola io izy io saingy ny filohany rery ny tavela eo fa le birao efa rava tanteraka. Ka mahatonga an'io zany ny firaisan-kina amin'ny mpanao gazety tsy misy. Ilaina avy nefa ny fisiny. Tokantrano tsy milamina raha tsisy ny firaisan-kina n'izy mivady mba handaminana ny raha ao tokantrano dia ny zanaka sy ny taranaka. Ny taranaka nefa dehibe eny Ankatso amin'ny sekoly rehetra zay maniry mba hiasa sy hirotsaka ao anatin'izany atao hoe asa fanaovan-gazety zany. Ka ny raha tsy misy ezaka atao amin'ny ministère manatona amin'ny fikambana amin'ny mpanao gazety zay fantany fa mbola mandeha amin'izao fotoana izao ka mandravona an'izy ireo hamolavola ny atao hoe code de la communication. Ny antony dia izao fotsiny. Ny ministère dia mandrafitra fotsiny amin'izay fantany hoe ity ny code de communication mifanentana amin'ny zavatra ilain'ny ministère fa tsy mifanentana amin'ny zavatra ilain'ny mpanao gazety. Azafady ray aman-dreny, ny mpanao gazety angamba tsy afaka tonga dia hoe idirako ihany le ho lavitra manangana manavao an'ilay birao ny ho lavitra sa miandro saisine avy any amin'ny ministère vao afaka manao an'izy io. Tandalana Madagasikara dia itsika koa mpanao gazety zany tandalana ao anatin'izay. Ka noho izany lalàna ny nandrafitra an'io dia lalàna ihany ny mametraka an'ireo. Ny ministère eo ihany piahy. Ny tsy azo ministère ane hatramin'izao na any amanjery io ane tateoriana vao mipetraka fa tsy ao anatin'ny code de communication tamin'ny andro Ramanantsoa zany. Fa code de la communication arafitra amin'izao fotoana izao mifanentana amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia zay misy amin'izao fotoana izao. Zay ny tadiavina. Ary tsy ministère miany an'io fa mpanao gazety. Ny fivorim-be mpanao gazety
zay manendry délégué ohatrany natao a tamin'ny PNUD hoe ireto ny technicien mola volany ity sy ny tanteraka moa iny vitampahany le code de la communication zay no ilainy fa tsy ministère andrafitra azy tsisy fantatry ministère io na ray ary eny tompoko manana fetrany any moa ny fotoanatsika inona no mba afatra apetraky ny zoky olona Taitsilbera ho an'leo zandry zay maro tokoa liana amin'ity asa fanaovan-gazety ity amin'izao fotoana izao afatra mba apetraka ao aminy ao anatiny zany ahatonga an'izay mpanao gazety zay anana ny toerany ny tsy dia afatra loatra satria itsika tsy mpanome anatra fa fiangaviana ny apetrako ny apetrako aminareo amperinasa indrindra ireo zandry zay maniry irotsaka ato amin'ny asa fanaovan-gazety masina ty asa ity indrindra tsika eto amin'ny micro ihany mifantatry ny olona fa ny teknisianina zay mampita an'izao feo zao sy mahita ahitana ny saritsika indraindray dia tsy fantatry ny olona fa dia miteny fotsiny hoe za miasa ao amin'ny Kolo TV hay nga andro zao fantatry ny olona satria eo amin'ny petit écran foana ny angaviana zany ny firaisankinatsika rehetra ary fametrahana fa ity asa ity dia travail à la chaîne tsy vitako za samirery fa manomboka ary amin'ny technicien atreto amintsika eto zao izay ny atao hoe télévision fa raha apetraka amin'ny atao hoe mpanao gazety misy lalàna ane les techniciens sont des journalistes assimilés ireo zany tokony ahazo karatra nefa misy mpitondra fanjakana manao hoe na ministère miteny hoe ny technicien tsy mpanao gazety non ny technicien tena mpanao gazety satria izy manao ny zavadrehetra ary afaka mitsaratsika zay milaza atsika hoe mpanao gazety ka miangavy amin'ny firaisankina mpanao gazety rehetra mba hametraka an'izay amin'ny code de la communication izay no ilaina raha izay ny freelance mpanao gazety satria io ny ameloma mivady aman-janaka le olona rehetra manao journal en ligne mpanao gazety reny ny ameloma mivady ohatra madagety io ny amelomany vady aman-janaka rahalahy zay ireny zany revi jerena le lalàna satria tsy mifanaraka amin'ny fivoarany teknôlôjia ankehitriny fa ny gazety antsoratra sy ny radio Madagasikara télévision hiany narafiny tao dia nalafiny hoe ireto ny lalàna mikasika mpanao gazety izay ny fiangaviako ankasitrahana Andriamatoa Taitsilbera nanaiky ny vahiny teto amin'ny zandram-pandaharana question d'actu tamin'ity takariva ity raha apatsiahivona dia efa niasa amataonany maro tao amin'ny radio nationale malagasy sy ny télévision malagasy Andriamatoa Taitsilbera ary izy no filohan'ny zoky olona mpanao gazety amin'izao fotoana izao ankasitrahana hatrany ihany koa ianao nanaraka ny fandaharana question d'actu manome fotoana anao indray ny question d'actu azafady indrindra amin'ny heriny toy izao Saúde, doutor. dia zay zany tompoko lasy tompoko vavy no makasika ny fahalalany asa fanaovan-gazety fa aza tonona kosa ny manaraka ny fandandarana manokana zay natanterana teto amin'ny Kolo mikasika ny tantarany universitény Mahajanga sy ny fahasimbana maro samihafa tany an-toerana toy ihany koa ny zava-nitranga taorian'ireny fitokonana matetika nataon'ny mpianatra ireny toy ihany koa ny vahaolana zay entin'ny tompona andraikitra ahafahana mamerina izany aza tonona ihany koa ny manaraka ny fandarana magazine de la rédaction arahanao rapitso alahady amin'ny rora latsaka fahefana zay famerenana ny fandaharana fanadidina manokana nataon'ny mpanao gazety Hilda Sonjo makasika ny tontolon'ny voasary iny koa tompoko lasy tompoko vavy no manakatona tanteraka ny fampalalam-baovao tamin'ity ariva ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko